toeran'ity zany le centre de loisir mihitsy ny tamin'ny novembre tamin'ny 2015 no sokafany sokatra tamin'ny fomba ofisialy nofokanana zany dia androany atsika androany dia journée j'aime mon quartier ny anarany izy io dia hetsika efa natao hatramy fetoboan'ity projet ity dia misy foana journée j'aime mon quartier fa samihafa ny thème mitazona amin'ilay journée j'aime mon quartier dia ampahafantarana ny olona indrindrindra mpona manjiloty hoe inona ny zava-misy atao amin'ny toeran'ity dia inona ny zavatra ho atao ato rehefa tena hisokatra ilay toerana rehefa tena hisokatra ilay toerana zany satria toeran'ity mbola mikatona zao vitsy androandroany zany dia mikatona indray no toeran'ity tazidilana dia anao ny fisafidianana ny mpantana ny toeran'ity ny commune sy ny IFV dia rehefa mipetraka izay olon'izay zay vao tena misokatra ho an'olona rehetra dia ny androany natokana manokana ho an'ny skatepark izay anisany hoe singa tena miavaka amin'ny toeran'ity zany sy tena mampiavaka ny toeran'ity satria anisany hoe vaovao izy io zany editra eto amin'ny toeran'ity dia izay no antony hoe mifantoka amin'ny resaka hoe culture urbaine ny etsika izay natao androany indrindra ho an'ny skatepark centre de loisir maitsinjiny zay ny anaran'ny toeran'ity dia ato amin'ity parc ity zany satria le centre de loisir dia ensemble anankiray ity trano ity dia ahitana restaurant snack dia ahitana salle polyvalente zany hoe azo anaovana hetsika isan-karazany manjidina ny kolotsaina ny fanatanjahantena sy ny fialamboly dia azo atao amin'ny toeran'ity avokoa hoampanofaina zany aosaio mazava ho azy dia ny skatepark moa zany mazava ho azy dia ho an'ny taranja hoe sport extrême rehetra dia misokatra ho an'izay na ho an'ny efa mpilalao na ho an'ny olon-tsotra dia fotoana zany hoe ampianarana ny olon-tsotra ilalao ankoatran'izay ny espace vert ho an'ny fianakaviana ho an'ny olon-tsotra rehetra dia misy any koa kilalao ho an'ny